ahoana amin'izay arany inona amin'izay ny fanasitrana an'Andriamanitra rehefa manasitrana izy dia hojerentsika amin'izay le fanasitrana nalehanao raharary tamin'ny heritaona iny ka sitrana fanasitrana an'Andriamanitra izy sa tsy fanasitrana an'Andriamanitra dia hojerentsika izy androany. Ny anankiray voalohany aloha zany dia tena tian'Andriamanitra ny hanasitrana ny olona. Ary Andriamanitra dia manasitrana ny olona rehetra. Ny Matio 5:5-7 dia miteny an'izao izy hoe mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo izy fa izy mamposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ary mandatsaka ny ranon'orona ny marina sy ny tsy marina. Izany tompoko ilay Andriamantsika. Fa ianao mpivavaka mpanenjika an'Andriamanitra mieritreritra fa ianao ihany mahazo valim-bavaka vao sitrana. Fakazo ve tsika? Dia mieritreritra ho foana ianao hoe normalement satria izany vavaka dia sitrana. Dikan'izay na tsy teneninao ary ianona tsy mivavakiny. Alao ity sitrana any mandrakizay. Fa sitrana izy sa tsy sitrana? Sitrana izy tompoko. Sitrana izy. Iza nanasitrana azy? Sitrana izy aloha. Ka Andriamanitra mampilotsaka ny ranon'orana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy fa tsy mbola nisy mihitsy teto ambonin'ny tany hoe avy ny orana dia iny misy mpivavaka be mandeha dia tsy lena mihitsy. Izy tsy mitondra elo, tsy mitondra ragilao. Dia ny orana maina be rehefa manodidina anazy. Na hoe mandeha tsika dia andro atoandro be ohatr'izao dia misy olona anankiray maizina be manodidina anazy. Ty tena dia volona tsakatany mihitsy ty. Tsy mbola nisy an'izany. Mitovy ny fitondran'ny olombelona rehetra raha amin'ity fiainana ity. Izany ny atao hoe fahasoavana ankapobeny, grâce commune na grâce générale. Raha resaka fanasitranana dia samy sitrana daholo ny olona rehetra. Fa ny olana fotsiny mahay misaotra an'Andriamanitra tsika, ny andriaritsika moa tsy misaotra, tsy manino izany. Fa ry zalahy tsy misaotra an'Andriamanitra. Ka Andriamanitra izany dia te hanasitrana ny olona rehetra. Ary miasa amin'ny fomba maro isan-karazana izy. Hitantsika ny nanaovan'i Jesosy Kristy azy teo dia tsy miova izy dia ohatran'iny ihany ny fanaony. Ohatran'ity lehilahy dobo an-drano ity. Dobo an-drano ilay lehilahy. Mbola ao anaty cadre ve sariseo. Izy vavaka izy. Andriamanitra fonjeo amin'ity rano ity fa maty eto jereo fa io sisa ny tazomy. Maty eto vonjeo Andriamanitra. Eo Andriamanitra amonjy ianao anaka. Maty ianao fa amonjy ianao misaotra Andriamanitra tena amonjy anao mihitsy ianao. Tena matoky an'izany Eny nisy olona nitondra lakana nandalo. Avy ianao miakara. Za Andriamanitra mamonjy anahy za tsy miakatra ao zany Rasy ny lakana iny nahita sambo. Ary misy anina fa matahotra angamba izy hoe tsomby anazy ao anaty lakana izay fa dia le sambo indray natsony. Nandalo le sambo. Za tsy hiakatra any fa Andriamanitra mamonjy anahy fa tsy nareo zany Faran'le sambo iny nandeha niantso helikoptera. Tonga ny helikoptera avy miakatra. Andriamanitra mamonjy anahy fa za tsy mila nareo. Maty izy avy eo tonga tany an-danitra izy. Raha tonga tany. Andriamanitra ianao tena tsy rary mihitsy ianao Ianao nefa promettra anao hoe amonjy anahy maninona tsy vonjenao akory. Andriamanitra amonjy ianao nge za Za nye naniraka reny lakany reny fa ianao tsy nety. Za nie naniraka an'iny sambo iny fa ianao tsy nety. Za nie naniraka an'iny helikoptera iny fa ianao tsy nety Veka veriko fa za fa mba niandro ny tananao hoe hitondra anay ety anany kay reny nataonao. Fa tsika manao ohatr'izany matetika. Feratsika iditsika ao anaty boaty Andriamanitra. Dia hozy izy tsika hoe rehefa ohatr'izao ihany izy zay vao fanasitrana an'Andriamanitra fa raha vao tsy izany dia tsy izy. Ndao ary tsika. Voalohany tompoko fomba fanasitrana an'Andriamanitra dia rehefa tsy marary ianao. Ianao salama io zany dia tsy tranon'Andriamanitra ianao matoa eo. Marina za tsy marina. Zany mihitsy io. Fa ny fahasalamana tsy hitanao ny vidiny raha tsy efa marary ianao. Mandeha ho azy io dia atao mpilivava fotsiny. Misaotra ny tombonandro menao anay. Misaotra ny fahasalamana sy ny hery sy tanjaka omenao anay. Fa tsy hitanao io. Fa rehefa marary io vao hitanao. Mba hitanareo tamin'ny mbola kely
dia tambola kely moa zany tamin'izany tsika tamin'izany zay fantsy fa tsy nareo tamin'izany zay mbola tsisy Facebook tsisy smartphone dia milalao eny mivovoka sy ninona sy manao kapa dia maratra ny tongotrao fa rehefa maratra ny tongotrao ny akibeanao ohatra voadona foana iny le maratra iny foana ny voadona fa tsy voadona mihitsy le tsy maratra nefa tsy marina zany fa voadona le tsy maratra fa tsy rarahanao satria tsy marary fa tia marary dia herinao foana isakeo voadona zany mihitsy tsika ka rehefa salama ianao tena fanasitrana an'Andriamanitra zay avy amin'Andriamanitra zay fahasalamanao io dia misy firaritsoa anankiroa amin'ny baiboly tena firaritsoa reto tompoko misy tahana verba amin'ny teny grika zay maneho firaritsoa dia zay reto anankiroa reto ny Tesalonianina voalohany 5:7-20 haitsika tsara Andriamanitra fiadanana ny hanamasina anareo manontolo ka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ty le fahasalamantsika ty ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika iza ozy izy ny miaro nyty tena tiaka sy tsy hanatsiny Andriamanitra fiadanana tanareo fa amin'Andriamanitra ny fahasalamana raha salama ianao efa fanasitrana an'Andriamanitra zay matoa ianao salama Jaonina 7:2 zay raisin'ny olona hoe tsy maintsy io no mitranga fa firaritsoa io izany tsy nahazo firaritsoa tsika tamin'ny fiandohan'ny taona hoe hiazana ho anao ty taona ty fa tsy narary mihitsy ianao nandritra zay taona zay firaritsoa tsy maintsy atao Jaonina 7:2 ry malaly mangataka mba ho ambinina sy ho salanina amin'ny zavatra rehetra ne ianareo ty maneho an'le taon'le verbe fa niriko zany ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany ty efa hitako fa ambinina ny fanahinao fa engane ny vatanao koa mba ho salama sy ambinina mifanaraka amin'izany firaritsoa zany rehefa amin'Andriamanitra zany faharoa sitranao azy andao tsika ifakahazo tsara fa misy zavatra be dia be amin'ny fiainanao sitranao azy manomboka amin'ny kely indrindra reny fa misy ingeza be indrindra ianao hoe tsy mbola nahita ve nareo za efa nahita olona voan'ny kansera tsy mpivavaka le olona tsy nentina tany amin'ny mpiandry sy ninona fa ajerena le kansera avy eo fa sitrana misy zany fa kely indrindra no resantsika satria nasian'Andriamanitra fitaovam-piadiana miafina ao anatintsika ao misy arsenal ngeza be mihitsy ao anatintsika ao afaka miady amin'ny aretina anoherana ny tsilo sy ny hery zay mety tafiditra ao anatinao ty zany microbe dia tia ny virus anoherana microbe sy virus reo fitaovam-piadiana ireo asa raha mba azontsika fa misy an'izany ao ohatran'io ny fiasany ohatran'io raha hitanareo reto le microbe sy le virus reto dia zay ny antsoina hoe système immunitaire dia inona ny fandehany misy ny antsoina hoe plakety ty ambony ty dia ny plakety io zavatra eto amin'ny hoditra ho eto dia jereo tsara fa rehefa maratra ianao na asianao fanafody io na tsy asianao fanafody io dia mikombony io fery io raha tsy hoe voan'ny diabeta ianao anga marina zao sa tsy marina iza nanao an'izany Andriamanitra nanome an'io plakety io fa raha tsy mikombony io dia lasa ianao mankany amin'ny anina dia asiany vitamine K tambatra faharoa ny lymphocyte B ny lymphocyte B andraso aloha raha tadidiko ty izy ty ny asan'ny apio ary dokotera ina moa ny asan'ny lymphocyte B atoka ny asany manamboatra antikôro reny le antikôro reny manamboatra antikôro izy ohatrany hoe manana baly izy zany dia iny antikôro iny no alefany zay atifitra ny any amin'ny microbe rehetrarehetra dia miady amin'le microbe zay ny asan'ny lymphocyte B dia ny lymphocyte C ndray dia mamoaka
zavatra simika mamono an'le microbe reny mamono an'le microbe. Dia misy koa anatsika ao ny antsoina hoe phagocyte, le globule blanc zany a, zay mihinana an'le microbe, mihinana. Dia rehefa le miasa be izy satria be dia be microbe ao anatinao a, dia zay mahatonga antsika voan'ny misy atody tarimo, satria marary le izy satria miasa loatra ry zareo, be loatra ny asa ataon'le zareo. Dia io zany a, ohatra hoe ty lymphocyte be ty zay mandefa anticorps sy ohatr' zany a, tsy mila mihinana fanafody ianao rehefa voan'ny sery. Ny ataonao dia mihinana voasary, farafaratsy mihinana vitamine C. Manome hery nyty lymphocyte be ty amokatra ny anticorps, dia iny miady amin'ny virusny sery, dia sitrana le sery rehefa avy eo. Ianao ihany manasitrana anao, avy amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra no manao an'ireo fanasitrana an'ireo. Ankoatran'izay dia misy koreto. Hitanareo reny teboteboka reny, raha hitanareo reny zany microbe. Feno microbe ny manodidina antsika io e. Raha hitantsika io korera. Fa grave be io. Fa matoa ianao tsy marary a, dia sitran'Andriamanitra ianao zay. Ny hoditra dia miaro, iny voalohany. Dia ao anatin'ny inona ny rora, ny ranomaso, ny lelo, reny koa miaro. Reny cils trachée, ny atsembohana, ny suc gastrique, ny atao amin'ny hanina, ny muqueuse, reny rehetrarehetra reny a, dia fiarovana antsika daholo reny mba hatonga antsika ho salama. Ka misy microbe miditra foana amintsika ao fa sitran'Andriamanitra dia tahina. Nanao an'ilay fitahiana iny tsika dia efa niresahako hoe tena raha mba ianao a, nitratrany hoe amin'izao ririnina zao dia etsy matory. Ianao rehefa ampandrianao miampy ny botifotsy mbola mangatsiaka, dia manao ahoana ry zalahy retsy? Ny sakafo hohanireo, ny dio an'ny sakafo hohanireo any amin'izao ordira no hohanina fa tsy marary izy. Ianao vao misy anakely dia tarakely le ino moa mayonnaise dia efa marary kibo valana. Fa le tsika indray tsika ary mora norme fa tonga avy any vazaha, zavatra efa norme be atsika no any marary kibo koa vazaha. Tsika zany tahin'ny tompo kokoa no vazaha. Satria meny anticorps bebe kokoa. Jeren'le tamin'ny télé dia mandeha tamin'ny vaovao le hoe tery amin'ny La Réunion kely. Dia mijeren'le loton'le olona La Réunion kely. Tena gravy a. Dia ozy izy le mpanao gazety hoe fa tsisy marary ve nareo amin'io? Dia zao valitelin'le olona ny orak'izay tao an-trano narehan'le izy. Zahay aloha dia tsisy marary mihitsy e, maty ny misy. Tena marina zany. Fahatelo, ny fanasitrana an'Andriamanitra koa dia indraindray amin'ny alalan'ny saina na ny aina na ny âme na ny psyché, avy amin'iny psychologie psyché, ny âme no amboarina. Dia amin'ny alalan'ny counseling na ny cure d'âme na ny relation d'aide, amin'ny alalan'izay no hitsaboana anao, amboarina ny ao anatinao ao. Ny tena malaza boky tena famako a dia ty Dr Fontaine sy William Bacchus ty a, anisany tena spécialiste amin'ireo zavatra ireo. Amin'izao fotoan'izao mandalo eto Madagasikara fa raha malala asa izy mbola entina efa lasa zay a, dia anisany spécialiste sady nianatra ihany koa izy a tateoriana ny balsamany aina. Ao ny nataony zany a dia mikarakara n'io zavatra io. Ny tena tanjona ao anatin'ilay izy dia zao hoe saitsika io a dia afaka mamparary antsika. Le lazaiko anareo teo hoe le tratran'ny stress any ampiasana foana dia narary vavony avy eo. Tena zany. Fa io saitsika io koa dia mitarika antsika azo fahasalamana tsara. Saina fotsiny a dia salama ianao. Nataony Andry isa moa ny anaran'le re? Andry Rarson, Andry Aparatoka. Fa tena marina, dia za tena manao an'izany. Miasa mafy ianao a. Tsy mety reraka kely any ianao fa mbola anao asa ianao rehefa avy eo dia lasa ihany. Vita amin'izay le asa. Dia mody any an-trano ianao ty zay vizana zany. Dia manao an'izao daholo ny tenanao rehetra. Vizantsika. Vizana tokoa ianao.
fa rehefa miteny ianao tsy maintsy mbola manao dia mbola mahavita ihany ianao rehefa aveo na dia asa mafoatrin'inona ary. Dia izay le antsoina hoe neuropsycho-immunologie. Avy amin'Andriamanitra daholo izany. Ny ozatritsika reny, ny saintsika sy ny rehetrarehetra dia nataon'Andriamanitra anome fahasalamana antsika. Raha raisitsika ohatra tena anisan'ny makarary reto zavatra reto, ka matoa tompo miteny an'ireto dia tsy vitany hoe maharatsy ny fihavananao sy ny fifandraisanao amin'ny olona ary fahotana, fa tsy mahasalamanao reto. Esory aminareo ny lolo-po rehetra, ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana, ny fitenenan-dratsy ary ny faharatsiana rehetra. Fa raha feno an'ireo ao anatinao ao dia marary ianao. Azo antoka fa marary foana ianao rehefa feno lolo-po ao anatinao, rehefa feno fahavinirana foana ao anatinao, rehefa feno fahatezerana foana ao anatinao, marary ny vatanao. Mifandraiky ireo. Dia mifanohatra amin'izay indray lazaina atao amin'ny ohabolana 7:12 hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara fa ny fanakivo mahamaina ny taolana. Tena marina mihitsy ireo hoe rehefa ravoravo ny fonao, ny ao an-sainao, ny amboarinao ravoravo, salama ianao. Fa raha kivy foana ianao fiainana dia maimaina kely, tena maina kely. Na mijery tarehanao tsy ny taolanao fa mijery tarehanao dia makina kely. Atsatra ozy izy fiteny gasy izay. Misy tsy norma ao aminao izay. Fa ny saina izany. Ohabolana ihany 7:12. Ny fanahin'ny olona dia mampahery azy ao anatin'ny aretiny. Fa raha fanahin'ny kivy, iza indray no hanohana azy. Hitanao, fanahinao ihany mampahery anao anatin'ny aretinao. Tena manampy be mihitsy io avy amin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany dia ampy manasitrana antsika amin'ny aretintsika rehetrarehetra. Ka indraindray ianao izany rehefa marary dia tena mbola tsy mety migasy izany fa mety izany. Tamin'izaho nianatra tany an-dafy, nianatra teolojia dia ao amin'ilay faculté de théologie misy psychologue. Ny olana amin'ilay izy 5 € ilay izy mieritreritra hoe 5 € fa 4 000, 20 000. Zaho tsy moaty, zaho olona salama, zaho dia tsy nakany. Fa azo atao izany zavatra izany rehefa mandeha ianao. Dia ity ilay marika 2 efa nijerentsika teo hoe tsy hoe marina fa nisy défi tao nataon'i Jesosy Kristy, fa misy dikany ilazany hoe anaka voavelany eloko ao. Marika 2 lehilahy malemy paralysika, anaka voavelany eloko ao. Dia rehefa voavelany eloko le olona dia niteneny amin'izay nitsangana batao ny fandrinao dia nitsangana le olona, satria le efa nahazo an'ilay famela-keloka teo izy. Misy dikany be reny zavatra reny. Ny placebo, fantatsika ny placebo, mena bonbon ianao dia lazainanao hoe ty tamin'ny mbola kely moa izay izany ny dadanay marary an-dolava dia le ritsy nianatra izy maty alohan'ny nalalako ny tompo izany. Tsy fantany hoe misy tsy norma ao amin'ny lohany eo matoa izy fa Optalidon izany ny anaran'ny fanafodiny. Io tena bonbon, tena ohatran'ny bonbon mavokely mamy be izay. Dia ohatran'iny. Fa nisy fotoana tsy Optalidon menana, tena bonbon fotsiny menana azy dia sitrana ny andohany. Satria ny sainao izany efa mieritreritra foana hoe raha mihinana an'ity dia sitrana zao, dia tsisy ninina ilay izy fa bonbon dia sitrana. Dia io tena sain'io mihitsy mikarary sy mahasitrana antsika. Ny Jakoba 5:9-10 le fahitantsika teo. Mifaneke eloko ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana. Io rehefa mifaneke eloko mety misy fahotana ao anatinao, fahatezerana, lolo-po sy inona, fa rehefa mifaneke eloko ianao dia sitrana ianao rehefa avy eo. Ny fiasan'ny vavaky marina ozy izy mahery indrindra. Fa misy idirany mihitsy le famelan-keloka amin'ny fanasitranana. Dia tiako be ty sary ty dia nalaiko hoe la guérison commence par le pardon. Tena marina izany. Ny famelan-keloka ny fiatombohan'ny fanasitranana amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Dia ilayntsika izany rehefa salamitsika ny mahazo famelan-keloka. Voalohany rehefa salamitsika dia fanasitranan'Andriamanitra izay. Faharoa mety sitrana ho azy tsika na maratra na sery, fa mety tena zavatra marary be mihitsy fa misy fotoana sitrana ho azy ianao.
dia avy amin'Andriamanitra izay. Fahatelo a ny ainao na ny sainao ny mila amboarina dia sitrany ianao. Faefatra tompoka dia ny dokotera. Tena avy amin'Andriamanitra. Zany ve? Telo sisa tsy lavitsy Andriamanitra zany fanomen'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra salamatsika. Fanomeny daholo rehefa nahary an'izao tontolo izao izy dia efa ao anatiny daholo ny zavatra rehetra hasalamatsika. Dia ny dokotera nianatra momba ny tena anatomia dia ianaran'ny dokotera daholo manahoana ny fandehan'io tenantsika io. Dia raha vao ohatra ka misy tsy norme izao dia mararitsika izay. Nianaran'ny dokotera zany, izay mahatonga anazy mianatra 7 taona 20 taona. Nianarany koa momba ny zavaboary. Manahoana ny akondro, ny paoma, ninona dia avadiny chimique ireny talofa izao izy efa manomboka miverina amin'ny zavatra naturel. Dia atambatra ampiarahany ireo anankiroa ireo rehefa te hampiana an'ity dia lasa manome inona. Dia mampifandray an'ireo no ataon'ny dokotera ilay zavatra nomen'Andriamanitra ihany no ampiasain'ny dokotera ho antsika. Dia izay no lazainy Ambroise Paré. Ambroise Paré ny dokotera tamin'ny fotoanan'ny réforme taonjato faha 19. I Ambroise Paré tompoky namoaka n'ity tenyity voalohany teto ambony tany hoe je le pensais, Dieu le guérit. Tatsika amin'ny ana FLM any Luterana ny tena mpanao an'iny hoe dokotera mitsabo fa Andriamanitra no manasitrana. Tena zany le izy. Ary miaraka izy roa ireo satria io zany le fitaovana omen'Andriamanitra an'le olona ao anaty rano amonjena an'le olona ny dokotera. Kristiana ty protestante. Dia indraindray amin'ny alalan'ny fanafody ny anaovan'ny dokotera azy, indraindray amin'ny alalan'ny fandidiana, indraindray amin'ny alalan'ny torohevitra fotsiny. Dia verenantsika amin'izay le tantaran'i Ezekia. Ezekia le ty le tantaran'i Ezekia amin'ny andinin'ny fahafito izy miteny an'io hoe nalain'ny Isaiah izy le ampepana viavy, le gatoana viavy zany dia napetany teo amin'ny vay le izy dia sitrany izy. Dia sitrany Ezekia. Kanefa ny amin'ny andinin'ny fahafito tsy azoko mihitsy mampanao an'ity an'izao. Dia fa niteny Andriamanitra hoe anasitrana anao dika izay nanampiasa fanafody ary Ezekia dia Andriamanitra ihany nanasitrany so ihany fa naseho an'ny tompo ty. Mahay ho le tompontsika. Tena miaiky mihitsy Kolosiana 4:7 koa maninona no nitenen'ny Paoly hoe iliokany ka dokotera raha tsisy ilana dokotera. Veloma, manao velomanareo lioka malala ilay mpitsabo. Zay izy amin'ny mpanao fanafody moa izy any aminareo any. Fa tsy mpanao fanafody izy fa dokotera. Mpitsabo. Teneniny zany satria ny ilaina ary lioka mpiara-miasa tamin'ny Paoly niaraka tamin'ny Paoly foana. Dia ny Ecclésiastique efa namaky boky fahendrenitsika tamin'ny farany apôkrify reto fa maneho an'le izy ihany le izy amin'ny fisainana jiosy momba ny dokotera. Ecclésiastique 7:1-5 omeo ny dokotera ny aja tandrify azy noho ny filanao azy. Fa izy ihany koa dia noharian'ny tompo. Noharian'ny tompo ny dokotera. Fa ny avy indrindra no havian'ny fahasitranana ary ny mpanjaka azy andraisan'ny fanatitra. Manandratra ny lohany ny fahaizan'ny dokotera ka higagana izy eo anatrehan'ny lehibe. Ny tompo mampavokatra ny tany ny fanafody avy aminy. Tanareo? Tompo mampavokatra ny tany ny fanafody avy aminy ary ny olona manatsaina tsy mba manao izany ho tsy zavatra. Tsy saina ihany zany tsy mieritreritra an'izany. Moatsy dia ny hazo anankiray vany mahamamy rano mangidy mba ho fantatry ny olona rehetra ny asiny, nomeny fahaizana ny olona azahoany voninahitra amin'ny fanomezan'ny mahagaga. Amin'izany fanomezan'izany ny ampazahoan'ny olona ny fahasitranana sy ahafahan'ny fanaitainana. Izany nanaovan'ny mpanao fanafody zavatra miaroaro ka vatany vao vita ny asany dia miela eny ambonin'ny tany ny fahasalamana avy aminy. Anaka, raha marary ianao aza manao ny torohevitra ho tsinotsinona fa mangataha amin'ny tompo dia ho sitraniny ianao. Fa dio ny fandikan-dalàna, itsio ny tananao ary diovy ny fonao amin'ny ota rehetra. Atero ny emboka mampanatitra lafarinina ary maminoa sorona matavy tahaka ny raikitra fa ho faty ianao. Rehefa izany ampandrosoy ny dokotera. Tanareo?
eo aloha ny tompo a dia avy eo ny tompo dia ty le fanasitranana amin'ny alalan'ny famelan-keloka sy ny rehetra ampandrosoy ny dokotera ho izy fa izy koa dia noharian'ny tompo ary eo ka tsy hanalavitra anao izy fa mila azy ianao. Misy ihany izay ambiazan'ny tanany fa angataka amin'ny tompo koa izy ireny mba hoekeny ny ampahazoan'ny fitsaharana amampasitranana alava andro fiainana ny marary. Aoka izay manoto eo mason'ny mpahary azy ho latsaka eo an-tanan'ny dokotera. Ny olana zany dia tsika matoky dokotera loatra fa tsy matoky ny tompo, izay ny problème. Lasa dokotera ny Andriamanitra dia miazakazaka makantsika. Izay olana ray fa ny olana ray indray rehefa matoky ny tompo dia tsy mety mandray an'ilay hira ka irahan'ny tompo hitsabo anao fa miandry ny tanan'ny tompo hanasitrana foana. Fa ny dokotera dia fitaovana tena ilaina mihitsy. Mametraka kely ny dokotera rehefa avy eo. Afaka miaraka amin'ny tompo tsara ny dokotera sy ny tompo zany afaka mifanampy tsara mihitsy satria fitaovana ilaina. Tia ny olana zany asa izay andraisan'ny olona hoe aza makany amin'ny dokotera fa hitanareo ny nataony asa. Tantara faharoa toko faha 12 hoe tamin'ny taona 7 nanjakany asa dia narary tamin'ny tongony izy ka ny amafy indrindra ny aretiny nefa nanarary izy dia tsy nitady ny tompo fa mpitsabo ihany. Dia hitanareo dia maty asa rehefa avy eo satria mpitsabo ihany ny tadiaviny. Ny olana tsy izy nakany amin'ny mpitsabo fa izy tsy nitady ny tompo. Zay zany raha vao matoky olona fotsiny tsika dia tsy milamina. Zay nolazainy Jeremia toko 7 jereo fa fandray tsara izy ny 9 dia zao nolazainy. Zao nolazainy tompo voaozina izay olona matoky olona sy manao ny nofo sandriny ka miala amin'ny tompo ny fony. Iny fotsiny ny atokisanao. Fa ny 14 dia zao nolazainy hoe tompo sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy fa ianao ny fiderako. Tanareo miaraka izy anankiroa ireo fanasitranan'Andriamanitra zany. Fitiantsika fanasitranana amin'izao ina avy izy teo? Voalohany fahasalamana, faharoa sitrana ho azy, fahatelo ny amin'ny manamboarina ary fahefatra dokotera, dia fahadimy dia fahagagana. Amin'ny fahadimy zany izy zay vao mitranga ny fahagagana satria za manokana dia mino fa tena mbola manasitrana foana Andriamanitra amin'izao ary amin'ny alalan'ny fahagagana dia manao an'izany izy. Mino an'izany reo rehetra teo aloha ilay anankiefatra voatanisantsika teo aloha koa dia fanasitranan'Andriamanitra ary reo teo aloha koa na amin'ny fahasalamana nasitrana ho azy na ny amina na ny dokotera dia tokony miaraka mivavaka daholy. Fa ity koa dia azo lazaina hoe sitrana ho azy ty le fahagagana ity sitrana ho azy le olona satria vavaka ianao dia sitrana, tsy nanao ninninona ianao dia sitrana. Saingy zao tsy natao zavatra katsahana io satria Andriamanitra dia tsy refesy mandidy ka tsy azonao baikona fa miankina amin'ny souveraineté an'Andriamanitra io. Rehefa tiany sitranina ianao dia sitraniny fa tsy hoe amin'ny sabotsy 18 amin'ny 12 minitra dia hanasitrana ny anina izy dia amin'iny tsy maintsy manasitrana Andriamanitra fa izy ianao no hibaikoan'Andriamanitra fa izay tiany io. Ary ny fahagagana koa dia famantarana fotsiny fa ny tena izy Jesosy Kristy efa eo. Noho izany dia misy io fa tsy zavatra katsahana sy tadiavina. Fa enina tsy sitranina ianao fa enina tsy sitranan'Andriamanitra ianao fa meny hery ianao hiatrehana an'ilay aretina. Zay neny amin'ny Paoly ty haitsika tsara. Korintiana 2:12-7 ka hatramin'ny 10 kely sisa dia tapitra. Ary fandrao ireharenoany abetsaka fanambarana dia nasiana tsilo ny nofoko iraka satana mely ahy zany. Iraka satana mely ahy zany. Fandrao irehareha dia narary Paoly. Izany nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialan'izany ampiko. Nefa hoy izy tamiko ampy anao ny fahasoavako fa neriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Tiantsika ery miteny an'io hoe ampy anao ny fahasoavako io fa rehefa izay no valian'ny tompo antsika tsy zakatsika zany. Hoe marary ianao dia izy tompo ampy anao ny fahasoavako rahalahy marary ihany. Tsy zakatsika zany.
maika asitrako ny rery amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'ny Kristy amiko ka dia finaritra amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana amin'ny fahaterena amin'ny fanenjehana amin'ny tebotebo noho ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Ato mbola naverin'ny Paoly ihany Galatiana 4:17. Fantatrareo azy fa noho ny aretina noho ny tiriko ny filazantsara taminareo tamin'ny voalohany. Noho ny aretina noho ny tiriko. Narary Paoly zany dia voatery tsy maintsy nijanona tao dia nitory filazantsara tao Galatia. Tsy nalaim-paraha ianareo hanao tsinitsinina nanandahy noho ny aretiko fa nandray ahy tahaka mandray anjelin'Andriamanitra eny tahaka ny Kristy Jesosy azy. Ay izao le fahasambaranareo satria vavolombelonareo fa raha azonareo atao na dia masonareo aza dia honesorinareo ka nomenareo ahy. Ny mpandinika baiboly rehetra dia nilaza hoe mason'ny Paoly ny vo ary mety hita ihany zany tamin'le izy le hitanareo jamba izy rehefa nahitan'i Jesosy Kristy dia nisy kiratrondro nesorina tao aminy dia mbola nisy takaitriny zany dia nangatahan'i Paoly ny analana an'iny fa ozy izy tompo hoe ampy anao fahasoavako. Dia ny filazan'ny mpandinika an'iny dia hoe ophtalmie purulente ny anaran'io aretin'ny Paoly io. Marary le maso manaintaina be ary mamoaka zavatra maimbo mihitsy ny ary le maso matsiravina. Dia rehefa ozy izy Paoly tsy nanao tsinitsinina ny aretiko nareo nanandahana fa tena nandray anao ohatra mandray anjelin'Andriamanitra dia io nolazain'ny Paoly hoe tena ny ino moa ny fahalemeko ny fahatanjahako ampy ho anao tokoa ny fahasoavako. Misy olona anankiray Johnny Erickson, tsy haiko rehefa hitanareo datany anaravadina satria manambady izy a. Sipa kely manjakely 12 taona teo izy a nitsoraka tany anaty rano. Nitsoraka tany dia tratran'ny rano na vato tsy tadidiko ty tato amin'ny teto dia nalemy. Dia io izy io a malemy dia dia tsy misitrana tsony iny mandraka androany efa antitra izy io. Mahavita sary milay be amin'ny vavany satria tsy mihetsika tsony ny tanany rehetra fa vavany ihany dia mahavita sary. Zany fiasan'ny tompo zany a amin'ny olona omeny hery ianao hiatrehana an'le izy dia io a mitory filazantsara sy mijoro vavolombelona amin'ny alalan'io. Tsy mahalala ny izy koa le anankiray amin'izao fotoana izao nikovikovivika tsisy tanana tsisy tongotra taminaterahana tsy mitomany foana hainy-tomany ihany izy aloha tamin'ny mbola kely fa maninona no ohatry avy eo hitany maizy azy dia io no lazainy. Lainga ozy izy miferitreretanao fa tsy tena tsara ianao. Lainga koa izy miferitreretana fa tsy mendrika ny zavatra rehetra ianao fa na ohatr'izao ary izy dia izay. Mahay teny anglisy ihany dia reo izy manambady izy dia mananjanaka vodisibika raha manatanjivoko maika fa ianao jereo vatany jereo zanany dia dio reo ny olona mpanatrika anazy Coliseum sy Palais des Sports mihitsiny a ny fitoriana filazantsara ataony fa tsy naniry ny tanany tsy naniry ny tongony fa sitranan'Andriamanitra ny amany dia mahavita mijoro vavolombelona izy. Fanasitranan'Andriamanitra zany fanasitranan'Andriamanitra daholo zany. Farany tompoko Korintiana 2:5-1 ka hatramin'ny 10. Fatatsika fa raharavana ny tranolay izay toerantsika ety an-tany ka itsika mipetraka amin'ny tranolay fotsiny ety tranolay moraravo zany dia manana izay voarafitra Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra ary miseto ao anatin'ity isika maniry indrindra hitafin'ny tranontsika izay avy any an-danitra koa fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka fa isika izay amin'izao tranolay izao dia misento noho ny mahavesatra antsika. Misento tsika satria marary satria tsy tiantsika ny endahana fa mba ho tafiana kosa. Tsy tiantsika ny analana an'ity ho faty ity fa ny ho tafiana kosa. Tonga dia hoe omena an'le anankiray ny tena tiantsika aiza tsika izao ho tafiana kosa mba hately ny fiainana ny mety maty ary izay efa nanamboatra antsika amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy ka matoky mandrakariva isika sady fantatsika fa raha mitoetra amin'ny teny isika dia mitoetra ivelany ary lavitra ny tompo. Raha mbola atsika zany mbola tsy eo akaiky ny tompo fa aleontsika fa finonany andehanantsika fa tsy fahitana eny matoky sika fa aleontsika hitoetra amin'ny tena tsy hitoetra amin'ny tena
maty zany fa hitoetra ao amin'ny tompo koa dia ataontsika ho voninahitra mba kasitrahany atsika na mitoetra ao amin'ny tenitsika na ivelan'ny tena fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handresan'ny olona rehetra ny valin'izay zavatra ataony dia izay araka ny nataony na tsara na ratsy. Tena fahasambarana ho antsika ny miala amin'ity tena marary ty dia makany amin'ny tompo. Ka tsy izay ve no natonga amin'ny Paoly ny teny an'ity Filipianina toko voalohany lay ty maty indray. Aizitsika hozy izy nitoerako izy satria tsara lavitra zany. Teto izy milaza ny aretiny zany io ankalazan'ny Kristy ao amin'ny tena koa na amin'ny fiainana na maty fa Kristy ny antony havelomako ary fahafatesana na zao okitombony kanefa raha ny velona amin'ny nofo no avokatra ny asako dia tsy hitako izay hovidiako fa sanganena eo anelan'elan'izy roa maniry alaka ho any amin'ny Kristy satria tsara lavitra zany kanefa nitoerako amin'ny nofo mahasoa anareo dia mijanona ihany fa tsy mamono tena zany mihitsy zany any amin'ny tompontsika tsara lavitra zany fa raha mbola etontsika velona dia indraindray misy olona efa tena marary mitsaly be mihitsy dia mbola be dia be kristianina mafana fo dia vata sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy maty ilay olona rehefa avy eo mbo tifanina fotsiny tsy hainao ny fetraikany iny amin'ilay olona ndeha avan'ilay maty ny vavahanao teo hoe sitrany ianao nefa maty ny fetraikany iny tsy azontsika fa indraindray mahatsara kokoa vita ny adiny afaka mifanantenana sy fangirifiriana rehefa maty ny olona dia makay zao izy makany amin'ny tompo raha kokoa fa tsara lavitra zany dia tandremo mivavaka ataontsika rehefa mivavaka ho an'ny mararitsika. Ao ary voalohany fahasalamana faharoa sitrana ho azy fahatelo ny aminy amboarina fahaefatra mandeha dokotera fahadimy fahagagana fahaenina ny hery omenanao hiatrehanao an'ilay aretina ary fahafito farany dia fahafatesana koa dia fanasitrana an'Andriamanitra zany. Ireo fanasitrana an'Andriamanitra daholy ireo rehetra ireo varanantsika arany izy misaotra anareo naharitra ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famonjenantsika dia sady efa eto ny mbola andrasany déjà et pas encore. Ny Romana toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo dia milaza hoe misentotsika ary zao zavaboary rehetra zao dia misento satria marary miandry ny fanavotana ny tena. Ty tena tiakotsika mbola vonjena andiny fahaefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo izy dia zao ny teneniny hoe tsika ozy izy voavonjy fa fanantenana ny amonjenantsika raha fanantenana zany dia mbola tsy tanteraka zany dia miandry tsika amin'ny faharetana tsika nefa efa manana voaloam-bokatry ny fanahy dia sady voavonjytsika zany mbola miandry efa vitan'ny Kristy ny famonjena ny mpino rehetra efa nomeny ny fanahy ho santatry ny fitahiana be dia be izay ho azontsika fa mbola santatra fotsiny ireny fa manetsa be mbola ho avy zany nge ny dikan'io santatra fotsiny ireny dia any an-danitsika vao mahazo ny manetsa be sy ny fahasalamana rehetra satria mbola santatra ihany ny fitahiana dia mbola miandry ny fanavotana nyty tenantsika ity tsika fa mbola atao amin'ny trano laitsika mialevo ny isan'andro ny toetsika ivelany fa ny anatiny kosa avozina isan'andro isan'andro mbola misento foantsika mandra-piveriny tompo mbola mararitsika mbola hiarana fahoriantsika mbola hiarana zavatra be dia be tsika mandra-piveriny tompo rehefa miverina ny tompo dia zao lazain'ny apokalipsy toko faraka amby roapolo hoe nahita ny lanitra vaovao sy tany vaovao dia hitako ny rehetra fa anozy izy tsisy tsony ny fahafatesana tsisy alahelo tsisy fitarainana tsisy fanantainana fa efa lasa ny zavatra taloha dia indro avoziko ny zavatra rehetra ozy tompo any an-danitra zay vao foana ny aretina fa raha etontsika ny mbola marary ary mizotra foana makany amin'ny fahafatesana any an-danitra vao foana ny aretina fa raha mbola manana tombontsoa lehibe ho salama tsara ianao raha salama ianao ataonao ino ny fahasalamanao io ampiasainao fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ve ampiasainao fanampiana ny rahalahy ve
ny fahasalamanao sa ampiasainao hitadiavana vola zahoanao fa hafinaretana ao tsika samy mba mieritreritra mikatsaka fahasalamana fatratsika fa ataontsika inona le izy rehefa azotsika fa ny fahasalamana ihany koa dia arena nomen'Andriamanitra atsika tahaka n'ilay talenta omen'Andriamanitra anao io mandra-piveriny fa adinina aminao io rehefa tonga ny ray andro any hoe aiza le nomeko anao aiza le fahasalamana nomeko anao nataonao inona nampiasainao le arena nomenanao le talenta nomenanao le fahasalamana nomenanao nampiasainao inona satria arena lehibe ny fahasalamana zay nanomboantsika azy hoe fahasalamana voaloka arena lehibe nomen'Andriamanitra atsika talenta nampiasaina ho amin'ny tompo io fahasalamana io fa tsy nampiasaina ho amin'ny fahafinaretanao akory noho izany mila mitiny mijaly tsika mila tiavintsika le olona mijalina dia mahasositra raha mity azy satria rehefa marary ny olona dia sarotra tiavina kizitim-belona tsy zany fa mila tiavintsika izy na dia sarotra tiavina azy satria mijaly izy amin'ilay aretiny mahakizitina azy mila manotrina azy tsika miaraka aminy eo mila manampy azy tsika mila mivavaka ho azy isika ho amin'izay olona marary ary mila mitondra fanampiana ho azy isika mety fanampiana ara-panahy io mety fanampiana ara-pitaovana io faharoa mila mity mijaly tsika izay marary fa mila mamantatra koa ny sitrapon'Andriamanitra tsika inona ny antony io aretiny io nisy fito nomentsika tary inona ny lalana hitondran'Andriamanitra amin'io aretiny io nisy fito nomentsika taty inona ny antony io aretiny io inona ny planin'Andriamanitra amin'io aretiny io fanasitranana ve fahafatesana ve sa inona fa amin'ny zavatra rehetra dia manasitrana foana ny tompo ary ny tandrony fanasitranana dia fanafahana an'le olona anafaka an'le olona amin'ny mangejana azy sy mamatotra azy sy makarary azy dia atao manao zavatra mifanaraka amin'izay planin'Andriamanitra hitanao izay ianao ho amin'inona io ka tsy mety mivavaka mplivavy isaka mihetsika sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy teteny aho hoe mitsara kokoa dia hoe ny tompo hoe anafaka anao amin'izao aretinao zao satria na maty ary izy dia afahan'ny tompo amin'ilay aretina raha tsy sitrana ary izy dia afahan'ny tompo amin'ilay aretina ary afahan'ny tompo amin'ilay aretina koa izy rehefa sitrana fa tsika tia manao plivava foana dia lasa ivadika zany ray le vavaka rehefa avy eo hoe tsy ho sitrana intsony fa afahana dia tsy zay tsy mety ny vavaka plivava fa tokony mivavaka mifanaraka amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ny tadiavintsika teritsika hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona io mamparary azy ary farany mila matoky ny tompontsika satria izy dia tehana sitrana ny olona rehetra ary manasitrana foan'Andriamanitra fa ny fomba nasitrana mety tsy mitovy amin'ny no eritreretinao fahatelo dia mila mangataka amin'ny finoana koa tsika mifanaraka amin'ilay sitrapony mamantatra ny sitrapony dia mangataka amin'ny tompo mifanaraka amin'ilay sitrapony hoe mehoery ve le olona afao ve le olona sitrano ve le olona sy ny rehetrarehetra dia mila maharitra mivavaka tsika mandra-pivalin'izay vavaka ataontsika eo dia aza mieritreritra hoe tapitra ny fotoana ny fahagagana fa mbola mahavita zavatra Andriamanitra fa indraindray ny tadiavan'ny olona fahagagana tsy manam-bola andidina izy na matahotra ho didina izy tsika tsy didina zany raha lava Jesosy any manasitrana atsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky foana ary manasitrana anao foana fa amin'ny fomba zay eritreretany azy efa nanome fanampanantenana be dia be atsika izy hoe za manasitrana anao dia miazona n'izany izy na ny fomba hoana na ny fomba hoana fa tsy vokatry ny tahotra dokotera akory na ny tahotra fandidina na akamona no hitadiavanao fahagagana fa vokatry ny fahatokinao ny tompo sy ny fanantenan'ny tompo raha zay ny sitrapony dia ho ataon'izay fa mila maharitra farany mila manaiky ampisaorana sy ampahatokiana ny fanafahany ianao satria manafaka foana izy fa amin'ny fomba hoana tsy fantatrao fa mila manaiky an'izay ianao inona ny fanafahany efa noman'ny tompo anao dia eritrereto zay na ho azotsika ety an-tany zay na any an-danitra zay vao azotsika fa tsy maintsy omeny atsika zay fa fatary fa raha ohatra tsika miaina eto tany dia efa poniny lanitra tsika fa
vahiny sy mpivahiny fotsiny tsika eto amin'ity tany fandalovan'ny ity. Mila mitia mijalitsika, mila mamantatra ny sitrapon'ny tompontsika, mila mangataka amin'ny finoana mifanaraka amin'ny sitrapontsika, ary mila manaiky amin'ny fisaorana sy amin'ny fahatokinany fanafahana isika. Misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany.